Zanaiza andraisanao an'ity fandarana ity dia atolorana ny arabo mba hampiraritroa sika rehetrarehetra any tokantrano any tahaka mahazatra moa dia indray tsika androany izay sady vahiny any izy no tompontrano Andriamatoa Lazara Zafiarson miarabanao indray tonga soa ato anatin'ny fandarana. Miarabanao aty miarabany boka malagasy manaraka izao fandarana izao dia sotra betsaka anareo ato amin'ny M24 indray amin'ny fanasana amin'ity takariva aty miaraba tompoko. Ya, tonga dia ataontsika voamasina avy hatrany angamba mpitsirintsika resaka voanalaza voaly makasika ny fianarana baccalauréat moa zany fivoahana lazahady namelohan'ny fotoana raha ny fantatra aloha hatreto dia tovolahy iray tao anatin'ny tambazotra serasera ny voalaza fa ny loharano ny voahany ity lazahadina ity nanomboka hatrany amin'ny malagasy ny fizika ary ny histozeo ihany koa izay marena fa tsy mpampianatra inona no olana mahatonga izay zavatra izay Andriamatoa Lazara Zafiarson ary iza ny tompona andraikitra voalohany ao anatin'ireny zavatra ireny. Raha fampianarana ngeny resaka nanayadira ohatra ka miresaka fampianarana ianao ao amin'ny secteur'ny éducation na amin'ny resaka fampianarana no mahantra indrindra ny fonctionnaire 40% eo na 45% ny fonctionnaire dia mpampianatra. Averiko aminao le fanontaniana tamin'ny taona firy ianao ny afaka baka mba miheno valiny raha ohatra ka mahana valiny ianao tamin'ny taona firy ianao nanala baka 7 mbola nahazo convocation ve nareo tonga tany an-trano convocation nareo tamin'ny nanala baka sa efa nalaina tany amin'ny école ny convocation nalaina tany amin'ny école 30 taona zay tsy nisy convocation ntsony ny examen rehetrarehetra era Madagasikara dia ny baka androany no menareo tsiny maty ny adresse postale tsy misy manaritra convocation ntsony satria tsy misy adresse tsony ny gasy maty tanteraka raha izay no ilazana tao anatin'ny 30 taona nomboka tamin'ny troisième république tsisy fanabeazana vanona zany teto ka iteny rehetrarehetra hoe ilasaka candidat ndray zao ny rehetrarehetra satria ho avy ny fifidianana dia hoe ny fanabeazana zava-dehibe indrindra nefa tsy kitika rafitra ataonao ahoana ny anakana foitina sujet raha ny any amin'ny secteur ray manontolo any amin'ny administration ray manontolo any tsisy raha manjary fantatra mpitondra ange zany ianao ve moa dia anangany école manara-penitra tsisy jiro dia mbola manara-penitra ihany anarany dia mitehaka ny ray aman-dreny aloha ty afatsika isanao le baky zay ngamany azo lazana anazy ka io na anao inona tsika nanao inona na ho tezitra mafy tahaka n'inona azy nareo dia voainareo indray ministre natao zany teto tamin'ny 2019 ka efa nisy nge io dia ozy n'olona hoe tsy marary monsieur Laza ve any zanona koa anatiny ka marary le izy fa afaka nanao inona moa tsika ka ny olona nety tsy resy lahatra amile ndao anova rafitra inona moa zany azo sika atao ny olona miteny hoe nona zay monsieur Laza fa nanao vahaolana lavitra be fa ny anay le maiky androany dia mieritreritra anareo fa hovaina ministre androany dia tsisy fitesugera pitso nefa ny administration rehetra any amin'ny éducation efa maty mpampianatra frama ozy mbola 9 alina eo aminay misy latsaka zany any aza mifaritra hafa ny mpampianatra mandeha tapabolana mandeha maka ny bonjekesina miakatra villa mandray karaha mandeha tapabolana ihany izy ny mampianatra raha izay zany ny eto Antananarivo ny any amin'ny renivohim-paritany rehetra satria ny baka zany efa mba miakatra lycée ianao manao baka ny any amin'ny lycée zany tsy misy jiro indao edina ambanimbany nakany amin'ny CEG fa mbola misy ambanimbany kokoa any amin'ny EPP mba manahoana moa zany qualité de service atolotra ho an'ny vahoaka malagasy ny service public mihitsy angeny maty anatin'ny service public namana iadia ny éducation ka rehefa mbola tsy hanova rafitra tsika zany hoe tsy miteny hoe ny éducation marina fa important ny éducation anatin'ny fitondrana firenena fa itenin'olona hoe io ny tena zava-dehibe indrindra fa nga io mandeha rehefa tsy sakafo tsy mandeha zany io ka olona nonana eo androany ve mova nisy hoe maty tamin'ny zima baka dia firy nitorana tamin'ny zima baka isy ataona fa atao ihany le zima baka atao ihany le zima baka dia na maty ary misy maty ary dia tsy maninona efa tsisy convocation io fa ngambo tsika mbola mahana terrain na tennis anaovana zima baka ngambo tsika mbola mahana terrain na basket anaovana zima baka ngambo tsika mahana corde ianihana tsony anaovana zima baka raha misafidy ianao za hanao corde raha misafidy ianao za hanao natation any amin'ny baka ngambo misy piscine tsony ny école mbola misy lycée mahana piscine zany veto fa tsy hitan'ny olona zany fa iny andro anankiray iny ihany ny hitan'ny olona dia adin'olona efa avy eo ka rehefa mbola tsy hanova rafitra fa mbola hifidy filoham-pirenena dia azakazaka ny candidat rehetra hoe andao aloha fa dia amboarina iny éducation amboarina atao inona le izy inona zavatra azo amboarina amin'io namana iady
za tompoko tsy mahay zay ao anatin'ny RCR tsy mahay miracle zay tsy tiavan'olona anay fa hoe maika be hono le fanavotana efa noana le olona le zavatra mampilendalenda zao nda de avin'olona zay tompoko tsy mahay mampilendalenda anova ravitra tsika ho an'ny taranaka ny rinany ny zanako ny eto Madagasikara daholo tany amin'ny EPP ny zanako nanala CEP tany amin'ny CEG ihany koa nanala BEPC ary any amin'ny lycée ihany koa no manala bac za raha teo tsy niandra tamina école privé niandra tamin'ny sekolim-panjakana tany amin'ny SFF sekoly fanabeazana fototra tany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa fototra zay vao niakatra lycée no izany mahalala ny secteur io ny tenako fa raha miteny ianao vahaolana maritra mila tadiavina amin'io raha tsy resaky tsika afa-tsy ny programme mpampianaratsika nge oa tsisy mifanaraka amin'ny kolotsaintsika raha nalala ve ny pon'ny moramanga hoe ny dikany atao hoe moramanga de mora andevo ianao ve zao mahafantatra zany ady ny dikany atao hoe moramanga de mora andevo raha mbola tsy nahita ny film apocalypto de jereo ny lokona manga ny andevo tam'zany andro zany de namiana anarana hoe moramanga le tanàna satria tany mora andevo indrindra teto Madagasikara fa ny olona mieritreritra zany hoe moramanga zany de misy manga le manga voamanga ozy ny sianaka hoe misy manga be deabe moramanga non dana vakio fotsiny ny tantara rehetrarehetra fa ny atao hoe moramanga dia mora andevo ka raha ampianarina tany an-dakilasy fe zany de mbola nijanona ho moramanga ny anaran'ny tanàna moramanga mandrak'androany satria tsy nampianarina tany an-dakilasy zany raha malala ve ny any amin'ny sekoly rehetra hoe nosy be L ville inona ny dikany L mba firenena mivavaka hoy zany tsika de mbola voatazona ve zany anarana zany raha ohatra ka nazavaina tamin'ny mpianatra hoe zao ny dikany anara-tanàna anareo ohatra samy mahafantatra neny rehetrarehetra fa tsy mety zany anarana hoe moramanga zany raha hotazomina am'zao ka le système éducatif tsy nampianatra le olona ny culture malagasy de zay mahatokany amin'ny teny ndao vaina le rafitra de miova le programme mpampianarana ka na afaka baka eo ary le ankizy nisy afaka ny teo tamin'ny heritaona eo amin'ny ray hetsy eo ny kandidana 10 alina ka hatramin'ny ray hetsy eo isan-taona nisy 10 alina afaka zany ohatra tamin'ny heritaona nakay zao le 10 alina de tamin'ny roa taona nisy 10 alina de tamin'ny telo taona nisy 10 alina de mbola miazakazaka ihany rehetra manala baka satria zay ny lamody ny zanaky ny filoham-pirenena alefany any ivelany ny zanaky ny manam-bola alefany any ivelany de izy moa milaza aminareo fa tsara ny système éducatif frantsay tsisy dikany nge système éducatif frantsay raha hoarina amin'ny système éducatif hafy nga tafiditra anatin'ny 10 premier université malaza akory ny université frantsay raha lahatra nisa tsisy dikany nge système éducatif frantsay aloha zava ny resaka ka tsy hoe alefan'ny frantsa izy de lasa mahay alefa aso ty hoe jerena raha ohatra ka mahay le zaza misy système éducatif tsara hafa be deabe nge ara-tany mandehana makany Finlande mandehana makany États-Unis manina moa ny Harvard no mahazo larana voalohany era-tany dikan'izay système éducatif le izy fa tsy hoe ariny misy firenena matanjaka de any ny atao hoe tsara ny système éducatif tsy mila volany anova système éducatif so de eritreritra indray ny olona hoe rehefa manan-karena de tsara ho azy le système éducatif misy mifandray be deabe amin'ny système administratif izy io ka zany tsy ho vitantsika anatina fandarana anankiray raha teo efa manao copie-coller fotsiny zao ny candidat rehetra fa ho avy ny fifidianana de iteny izy ireo hoe hovainay amin'ny programme mpampianarana satria be deabe voy décentralisation ao anatin'ny décentralisation zareo tsy niteny mihitsy hoe éducation aloha azava ny resaka ny zareo vola ny décentralisation ny atao anatin'ny RCR de mametraka hoe ny éducation dia mila mifantoka théorie resantsika namany adia ary zay moa le mahasorenany olona rehefa miresaka amin'ny RCR satria kinona moa zany ampiana-janaka nareo de théorie aloha ny anarana voalohany raha ny tokony ho izy ao anatin'ny firenena anankiray dia bataina ny culture kolotsaina de entina makany an-dakilasy éducation de atsaraina any amin'ny recherche scientifique zay triangle zay na zay point anankitelo zay no manatsara ny fiarahamonina meko ohatra ianao tetsy Afrika Atsimo de misy plage anankiray fanaovana sorona de taty aoriana rehefa mivoatra ny tourisme de lasa nisy lomany be deabe teo rehefa ny lomany teo ny olona de be deabe ny lan'ny requin de ny scientifique nanao recherche hoe
fa hoana moa no mahatonga antsika eto hoan'ny requin nefa le hatram'izay tsisy lan'ny requin teto ay zany a rehefa misy milomano iry a de ry misy manao sorona de le raha latsaka am'le sorona no miantso an'le requin de ny angaviana am'izay le mpanao sorona hoe mba azafady re tompoko a aza atao eto ny sorona reo fa miantso biby de mandany nyreto zanakitsika reto de manaiky le kolotsaina iova ohatra ray faharoa raha nandalo ny covid de afaka nantevitra ihany ry dadabe sy bebe hoe tsy nangatsika ntsony zay tato fa hatram'izay tsika de mangatsika dadabe sy bebe a ka mila fonosan-damba fa rehefa tonga ny covid sy ny peste ary ny choléra de nandefitra ihany dadabe sy bebe a satria tsy nahazavaina tany anatin'ny recherche zany zavatra zany any amin'ny faritra any mbola misy faritra tsy afaka mamboly vanjibory any amin'ny faritra ambatiny zaka misy faritra tsy afaka mihinan-gisa nefa ny gisa mibetsaka any rehefa anontanianao zany manao recherche am'izay ianao ampianarany an-dakilasy inona nantonga anareo fady gisa de rehefa azavaina am'le ankizy le izy a de misy ankizy manao recherche rehefa tonga any amin'ny université hoe ahoana ny anatsara ny kolotsaina io fa tsisy afa-tsy gisa ntsony eto tanàna de rehefa nataonao ny recherche de mahita ny olona hoe aya rehefa nilefa ny vazaha reo fianakavianareo a de nitondra gisa teny an-dalana izy de nitsofoka tanaty lavabato a rehefa tonga tao izy a de naneno le gisa de tratra izy mianakavy a de nozony ny taranaka fa niveriny fa avy am'le gisa no natonga ny zareo tratra de ny éducation no manatsara lizy amin'ny alalan'le recherche hoe tokony foanana zany le fady satria inona moa ny idirany gisa am'zany raha manao recherche ianao tsisy idirany gisa anie zany ny adalanao ty hitondra gisa nanafarafaratsy ny tampiananao vavany rehefa milefa ianao ka misy kolotsaina be deabe mila atao mizazoro amin'ny alala ny système éducatif ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra voalazanao teo zay lazaraza fiarao manoloana ny kolotsaina misy eto Madagasikara am'izao fotoana izao a sy ny zava-misy ara-toe-karena na politika eto Madagasikara mila firy taontsika afahana mametraka an'izay rafitra lazainao zay hoe mila mametraka rafitra tsika arinona ny olana mety tsosidraina eo ampanivana zay rafitra zay lisy ny zavatra mandeha tsikelikely na manadia tsy mila fotoana maharitra avy izany fa ny olona no kamo de toute façon maheno an'izany angeny mpitondra fanjakana mba fantatra an'izany ange zareo manaiky an'izany angeny manampaizany hoe marina iteny enersia reo fa zay tsy ianao e karaha iteny anao hoe firy taona no manova calendrier scolaire de mba miala aloha tsika le période manahirana mba ho voky sakafo le mpianatra de ho fantoka amin'ny fianarana ny sainy io système mana examen io fa maninona sujet de bac io no acheminenao miala avy ty Tananarivo tonga mandrapatonga any amin'ny base any fa nga tsy mety raha tsy bakara io azovaina anie zany e au niveau CEPE ve moa de ataona sujet national de inona moa ny ilanao ianarana tantarana faritra hafa na ny eo aza tsy voafehanao tsisy mahay nianarany ny antony natonga ny anaran'ny fokontany anie ny gasy na ray azy voatery ianao manao fikarohana manao investigation zay vao fantatra hoe inona ny tonga ny anarana hoe Ambohidrapeto nga misy mahay an'izany eto Ambohidrapeto tsisy mahay an'izany ka zay mana-proof fa système éducatif amin'ny bataina fa programme ny bataina io ka mila firy taona moa zany le manova calendrier de raha mivory zany any malagasy manao convention nationale de mamaritra hoe reto no ampianarina ny zanaka eto tanàna eto aloha reo olona nalabaka reo moa zany anao inona de atao inona le baka raha tokony zavatra teknika na ampianarina tany an-dakilasy de atao inona le baka général mahay mahandro varo ve reo ankizy reo sa mahay maninona tsy zavatra haindreo anie de azagaga ianao raha tsy rarahin'olona diplôma atsika atao inona moa zany le baka za tsy manakivana fa efa ela ny teny ananieriseran'izany hoe maty io système éducatif io fa ozy n'olona hoe aloha andeha amin'io fa maika lizy fa naona zay a de aloha andeha amin'io de io ny vokany ka tsika nge oa tsy mahay miracle raha mitenareo rovina itsika nge mamaritra an'izany hoe rovina no vita ny système éducatif ny système judiciaire ny système administratif ny système agraire ny système rehetrarehetra ane maty daholo ny zavatra tokony mampianarana an-dakilasy zavatra re amin'ny système agraire ny système judiciaire ry no ampianarina hoe raha manambady ianao anekina anirinandro tanora de zao ny atao hoe asan'ny ray mpianakaviana ao atokantrano tsy azo atao no midaroka ny vadinao na no mampiasa herisetra amin'ny vadinao ohatra
lalàna anie zany fizana mpianatra zany tantakilasy mila juriste ve vo tokony alala hoe tsy azo atao no mikapoka olona mila juriste ve vo tokony alala hoe tsy azo atao no manolana de azakagy ianao raha manolana constitution mpitondrako tsy mila juriste zany fa rehefa hoe andao ovaina le rafitra de ozy n'olona hoe ela be zany da atao akory enimpolo taona tsika zao a mety nalakilaky any angamba zay na hitantsika zay enimpolo taona zay a ka raha mbola tsy hanovotsika za miteny anareo hoe tsy mahatratra enimpolo taona ne manova rafitra fa raha nova rafitra tsika de miainga zao tahaka ny nataon'ny firenendehibe rehetra manova système aiza moa i Afrika Atsimo zao niala tamin'ny apartheid izy système aniny de aiza Afrika Atsimo zao raha développement économique aty Afrika tafiditra anatin'ny BRICS ange izy anatin'ny BRICS ny Afrika Atsimo ka rehefa te hanova système ianao de manova fotsiny fa tsy misy hoe rovina indray zany vo hinambary fa nga moa tsy hanova vary fa tsy ambolo vary ny fanovandravitra masakana anao tsy hianatra nga ny fanovandravitra ovaina le rafitra mba ahitany le ankizy fanabeazana mety mifanaraka amin'ny kolotsaina mifanaraka amin'ny toe-karena hoe vary ve misy any Ambatondrazaka nefa afiry taona théorie vao mahita filière agronomie ianao any Ambatondrazaka filozofia ny tonga tany voalohany nefa vary mivokarinao eo de filière filozofia hitanao eo an-tanàna décentralisation ny université de ahoana moa nietretanao an'izany nga mila filozofia moa fambolem-bary ka arakaraky le tanàna le izy arakaraky le secteur hoe zirofla ny ety aminay de ny système éducatif anao raha le base ihany de tokony basé amin'ny zavatra misy eo ahoana ny fanodinona zirofla de mifamianao le faritra rehetrarehetra rehefa avy eo a raha ty hiakatra niveau ambonimbony izy a any anao any amin'ny lycée anao vao mianatra tantara Madagasikara ohatra ataon'ny ankizy T5 moa zany tantara Madagasikara de atao tsenjery hoe reto avy ny gouvernement tamin'ny fandimby teto zany angamba mila tsenjery fa asianao amin'ny tapis fotsiny le ankizy miditra FB anao na miditra internet anao na miditra YouTube de malala ny tantara ohatran'izany fa zany ny banana ny lohan'le ankizy au lieu na tokony raha tokony nampianarina le ankizy hoe ahoana ny mamboly vary efa nahitako olana mampianatra mamboly vary eto Madagasikara production végétale zavatra tsy misy ane zany eto vitsikely ny école mampianatra an'izany ka maty le système éducatif de tsy hanovan'ininy zany fa io koa tsy anjaran'ny ministère de l'éducation rery na anjaran'ny ministère de l'enseignement supérieur nga ny enseignement supérieur ny délestage miteny ny filoham-pirenena hoe école manara-penitra be deaibe no natsangana fa nga raha manara-penitra nga le école de tsy mifoity le sujet ne tsy mivoaka avy amin'ny varavarankely raha ohatra ka mihidy tsara le varavarankely tsy zay ne le voan'le sujet fa le itsika le tovolana moka le izy hoe avy aiza ny nazahoana le sujet ny dika zany fa reo mpampianatra rehetrarehetra reo efa misy problème ny akamarony misy problème daholo any amin'ny administration ianao nge mahita zany chef Cisco mamilava chef Cisco manao politique chef Cisco manolana zaza zavatra misy nge zany da nanontany mpampianatra frama rehetra any aminareo any ny mpampianatra frama recruté amin'ny akamarony niaraka tamin'ny chef Cisco tsy izy rehetra fa anaovan'ny chef Cisco concentage daholo raha ty ahiditra mpampianatra ianao de miaraka aminay ianao eny amin'ny université koa nge ohatra zany nga moa mandeha eny amin'ny système université tsika tsy hitanao hoe grève CC isan'andro de any amin'ny université ianao mbola tsy voasolo akanjo koa le ankizy vavy avy nanao soutenance de efa mandondona le professeur any amin'ny tranony satria fa azo zany le diplôme zay ny zavatra misy eto amintsika ya manoloana zany zavatra rehetrarehetra zany ianao laza teo fa ny vahoaka malagasy mihitsy ny tsy vonona ao anatin'le fionovana zany hoe miandry ianareo tonga eo amin'ny raha toka manana hevitra ianareo tonga didirako avy hatrany ny fividianana raha toka tonga eo amin'ny fitondrana zany ny RCR na zay atarianao afaka ametraka an'izay rafitra zay amin'izay ve ianareo de manoloana an'le antoka roanjato tapitrisa ariary manahoana ny fahitanareo azy eo ihany koa ny daty mpividianana ny fiodinana voalohany ny fahasivy volana novambra ny fiodinana faharoa ny faharoapolo ny volana décembre raha toka misy izany de mbola azo atokisana ve ny CENI sy ny ACC am'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao eo vavalinao zany mbola azo fa négatif nge ianao am'izany tsy anontany an'izany ianao raha ohatra ka nahatoky anazy ka ianao ary mpanao gazety ianao ne mahalala an'izany
ianao ne mahafantatra bebe kokoa noho izah de hainao zany ny valiny ho an'ny voaka malagasy efa nikanina teto senika tsisy lana seny izany nge efa nazavaina teto zany nandalo teto ny secrétaire général ny RCR tsisy lana seny izany raha makarakara fifidianana misy administrateur civil be deabe hoa eto ka ataonao ina siny ina lana financement am'zany anao karapanondro ve de lana financement imprimerie nationale ary efa nivonoana de mbola azatokisana ve ny ACC ndreo izy anao de mpitsara sivy eo any tsara valim-pifidianana eran'ny Madagasikara au lieu de décentraliser ho an'le manao décentralisation koa hoe volany décentraliser tsy zay ho an'le décentralisation tsy zay le izy ka fa fitsarana mila décentralisena de alefa fitsarana fotsiny ny valim-pifidianana any amin'ny district de zareo mamoaka anazy de vita raha ny ACC akatra ty amin'ny ACC daholo ny fitoriana misy be ny tanàna 1696 na enina amby 790 no fidina teto Madagasikara raha ataoko hoe 100 am'ireo misy fanolanana misy fotoana aza tamin'ny fifidianana farana 700 teo ny fitarainana tonga teny amin'ny ACC olona 5 mitsara dossier 700 mafy zareo mahay zareo bravo de mahita an'izany nareo mety fitaraina 700 tsaraina ao anatin'ny ray volana de gaga ave anao raha mamaly izy azo raisina fa tsy mitombona ka tsy vita anie zany tsy vita zany izany mianatsiny am'zany sy zareo mipetraka ao izy koa gnamely vady aman-janaka miditra ao fotsiny de mifandrombaka zareo iny nge fandrombahana miditra ao satria vitsy loatra le olona ampidira am'le ACC de misy dikan'ina de ho atokisana ve le olona anankisivy olona sivy ny mena milliard isan'isany isan'izany nge teto hoe zarana tao ambilina mamra ny ACC tamin'ny androny sy tononiko hoe tamin'ny androny izy de samy mangina de rehefa mivoaka aveo zareo de mitabataba daholo tatazo tompoko mivokatra nataotsika samy tompona andraiky reto tsika fa samy tsara ny tantara ina moa ny azonay atao am'zany ianareo mahatoky anazy matokisa mahazo matoky nareo raha te atoky anazy noho izany tsy ACC tsy CENI no avita karakara fifidianana iny tompoko laza ianao hoe samy tompona andraikitra ny rehetra ary samy hotsarainy tantara ihany koa hitazapotsiny izay tsy fatomombanana sy izay alesoka rehetra izay ary ve zany ny RCR sa anao fomba rehetra ahafahana miakatra eo amin'ny fitondrana ahafahana mametraka an'le rafitra vaovao anova ny firenena sy anavitra ny firenena izay efa latsaka katerena mitazana ve fijerinao na miakatra eto am'plateau eto zao so de hoe miakatra so de miazakazaka ambonina tapis roulant fotsiny tsika maneho hevitra nefa tsisy fiatraikana ohatra eto amin'ny firenena karaha tsy mihainao le vahoaka tsy mihainao renao ianao mihainao neny mahatonga nananasana teto nanasa teto mahatonga ny amin'ny 24 nanasana teto de maheno izy hoe tokony voizina zany hevitra zany raha misy fiatraikany le izy de mandeha rehefa tsisy fiatraikany atao ina tokoa moa zahatra tsisy fiatraikany raha misy miteny amintsika ve hoe misy atody any an-danitra any de ino an'izany tsika de voizina ve zany hevitra zany zay le izy ka raha mahatsiaro n'olona fa marina le izy de samy voy le hevitra ka rehefa ozy n'olona hoe tsy mety zany hevitra zany sakandro ray tompoko mitsangana mihitsy eny amin'ny arabe de vao mandala amin'ny tomobile lazaraza person de sakano le izy zahatra tsy mety ary le izy fa raha mety le izy hitsarananao iny ka hitsaranantsika rehetrarehetra iny rehefa hiditra ao anaty crise tsika vokatra zao système rava zao hitsarananao zavatra tenenina eto ka zay nga moa afaky ninina efa nitenena ny anao mandraisa ndraikitra efatra ambe folo taona nge nivoizana zany fanovan-drafitra zany nalain'olona tahaka izany de niditra anaty gouvernement ny sasany nivoire fondation daholo izy rehetrarehetra taty aoriana de zareo sady manao ministra ihany maka seza ihany amin'ny anarana re fondation angalany tombotsoa anazy le izy ka atao ahoana zay ne tsy mahana vola milliard na multimilliardaire iarovana any koa misy mpanao gazety ary moa de miresaka ohatra na ohatra tsika sy anao zao de iny mihitsy ny rédigé le programme de nomen'ny patron politique de mampatahotra neny miresaka am'le mpanao gazety raha izany raha magnano objectif politique le mpitondra leanao tompo leanao manjery isorana anareo ato amin'ny 24 zany hoe mihaino le hevitra nareo de tsara le hevitra
de voizina le izy fa nysy zany nge ny hainao manjery hafa vao mikitika amin'ny patron politika any ianao de ozy izy hoe tsy mahazo miakatra ato aminay ntsony ianao kinary ny ataotsika anazy ary le teleko le olona ary tia le tele mihitsiniko tia le olona le miady zay ne tsy mahay miady tsy nampianarina iady namanay aty noho izany hevitra ny voizinay ozy ianao hoe misy fiatraikany ve raha misy fiatraikany de ny olona ny mitady eny hoe ndao akarinay tao fitondrany retolo reta rehefa tsisy fiatraikany le izy de ndao alentika any ty laza ty be de be neny mame tsisy manambany nareo hoe olona tsy tonga any amin'ny faritra akory na izanaiza raha tsisy citoyen responsable any anazy iny ka ataony ahoana rehefa tsisy citoyen responsable any zany responsable aby zany sany tianao tenenina hoe andany vola-posy lazaraza ferson iconscientisen'le olona hoe rafitra firy miliara moa lany tao anatin'ny 7 taona mivoy an'izany hevitra zany fa ozy ny olona hoe any anareo blabla fotsiny fa tsisy anareo kory raha mifaritra fa angany anaynga misy adhésion ohatra amin'ny parti politique tsy mitovy parti politique rehetra ny ety hoe tonga le olona de mahazo karta de rehefa aveo izy teny hoe zay koa mba RCR de mila seza mandeha angy ianao andapo am'izao hoe aizana karta anao ainao tsy nitolona tsy mahazo seza ianao zany zay nge le zavatra misy de maninona zay ny mbola mierina zany pratique zany fa ny anay tsotra mahatsiaro tena fa tompona andraikitra ianao hoe être responsable de vo izy le hevitra ny amatarana hoe misy RCR anina tsy misy RCR mahazo manambany antsika re tompokon'olona efa zatra an'izany lazaraza verson iny mony tsy efa nisedraina tam'izao fanehoan-kevitra zao manambany ny olona manambambany ny olona lary tsy manana miliara akory ka mitetateta hitondra firenena io 180 millions de dollars ho any nampiasain'ny sasany teo nanaovana propagande tsy haiko hoe firy miliara zany namanay ady fa za tsy hanao kajy nanana izy ka de nanana koa ny tao alohan'izay de nanana koa ny tao alohan'izay de mbola nanana koa ny tany alohan'izay fa ny candidat tsy nanana miliara teto re tompoko de ny président Zafy Albert fa tantarao aminara ohatra ka nahita magoy nareo nataony izy en personne zay le izy mahakasika le antoka ronjato tapitrisa ariary kosa indray ary raha toa ka manana vina ny RCR hoe irotsaka ao filoham-pirenena ahoana ny fomba ahafahanareo mahazo ny voaliony tsara ny hevitrareo sy ny zavatra voizinareo fa misy ve ny mpamatsy vola ny ambadika any tonga le fanovany rafitra ho tafapetraka tsara ho fanavotana Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy zay tsy mieritreritra ny anangom-bola zany ka tsy mieritreritra zay hoe ndao angonina le vola nefa le vahoaka ary tsy mbola vonina rehefa vonina le vahoaka de tsy mila miteny avy zay fa maninona moa zay ny aka volany aman'olona apatsipina aloha fa ny RCR mbola tsy manokatra an'izany hoe ntaotsika angata-bolany aman'olona de le miliara hoe 1 miliara 2 miliara hoe hitan'ny RCR ve zany eto Madagasikara ntsika no miresaka de misy malagasy be de be tompona andraikitra hoe za ve mora ny fananako no amidiko de tsy hita 1 miliara fa tsy any ange le lalany tsy vola fotsiny ange no ilaina am'le propagande fa nampiasa olona zany no propagande taloha de mamoaka vola ianao hoe manao impression na affichage arivonareo zato nataony impression mbola ilaina le vola am'izany zato ny atao le olona impression de miantso telefona ny any am'le faritra hoe monsieur le président tsy tonga atika ny affichagenao de manao contrôle manao recoupement ianao ny elanelany eny le olombelona misy eny problème ka namanao eo aza le olona be deaibe fa misy mangalatra be deaibe koa miaraka aminao ao de hoaizy ianao rehefa aveo tsy misy tikany zany tsy vola rery le izy fa tsy hoe ndeaka manam-bola de ampo ny fepetra ilatsahana ho filo tsy vola le izy ka le vola za tsy teny ho hita na tsy hita lasa ohatrany mireare maza raha miteny 1 miliara ve za tsy teny an'izay
za koa raha miteny hoe tsy hita zay a de avy ndray ny rehetrarehetra 1 milliard ary tsy hitanareoko zany hoe niny ho teny any koa de fo tsarain'olona fa tsy vola le izy fa mbola misy zavatra hafa be dehibe ekipa ny eny mitondra firenena za zao victime anaty trahison be dehibe ao anatin'ny resaka politika zay nge niaraka mivory tamina parti politika be dehibe de rehefa nivory zay de tapa-kevitra hiaraka de vetivety io de hoe ntaotsika hivory reto olona vitivity reto a fitsika reto mila atao lohanyio de niteneniko n'izy rehetra re za tsy d'accord de tezitra ny sasany hoe laza zany tena tsy mahay politika politika nge mba mila fetsifetsy tadiava re tompok'olona hafa fa tsy zay ny politika nampianarina ana tsy haiko ny université ny anarako mety hoe mba université sampona fa tsy zay le nampianarina ana ny théorie ny anarako a mety théorie sampona daholo ka zay tsy amitakolona de zay tsy mahay an'zany a fa apetrakay fotsiny hoe raha misy malagasy tompona ndraikitra malala ny tokony ataony anao ino ianao zany manoloana ny tafika zay no ataony de anao ino tsika anao ino ianao manoloana ny seny nahitanao aza le milliard retsy ny ataony de anao ino ianao manoloana ny ACC zao ny ataony rehefa mbola tsy taitra le vahoaka ny fanovana rehetra teto ambonin'ny tany a de avy any amin'ny vahoaka révolution rehefa mbola tsy tonga am'izay tsika tsy tonga am'izay conscience collective zay tsika tsisy miracle zany io koa ahoana ary ny fomba tongavanao anatin'izay révolution zay lazaraza version raha eto Madagasikara araky ny voalazanao teo nandritra ny sady tsy ampidirantsika ny resaka ihany makasika ny tafa nataon'ny filoham-pirenena ny alahady teo a nanatrika an'izany nisy olo tena mpanjakana maro a ny tafika reo olona manakaja maro teto amin'ny firenena ny andriana zany na ny prince na ny princesse zay nitehaka avokoa an'ireo zavatra rehetra vitan'ny filoham-pirenena tao anatin'izay efa taona sy tapany izay a ahoana ary zany ny atongavanao anatin'izay révolution anavahoaka izay hitondra antsika tena any am'le rafitra ve izay sa hitondra antsika any amin'ny fahantrana indray raha efa nisy révolution moa teto mbola tsy izy an'izany tetoko mikasika le tafa nataony ina ozy ianao tafan'ny filoham-pirenena za tsy amaly tsy miendrika voalina ntsony ny tianao ohatran'ireny namana iady raha misy adala ave miteny aminao eny amin'ny arabe fa mavomavo ny kitana mavomavo ny lanitra de tokony amaly ianao za tsy amaly zavatra hafa resahana ya ataontsika le resaka naturalisation ndray ary minambara ny teo anivo ny RMDM fa hidina an-dalambe no ny fahafantarana fa frantsay ny filoham-pirenena nefa mbola manohy ny asany amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny RCR ao anatin'izay ary zavatra ray ihany zany za tsy amaly kino no teny anao raha miteny le olona fa body papier kely iny ny tsisy dikany ka manina tsy najanona tamin'iny le examen baka na amin'ny fuiter le sujet administration ny anarako namana edy ka rehefa tsisy dika ny taratasy de atao hoe administration de taratasy soratra rehefa tsisy dika ny zavatra voasoratra de tsy misy tsony ny administration ao anatina firenena maty administration tsika io satria ny administration mihitsy no kitsahana iny anao valinao zany iadiny zany tsika miverina tamin'ny androny fampanjaka ary mba ety efa mba manana aza taratasy fa de hoe reto zany no ampiasaina misy taratasy misoratra io a hoe tsy mety amin'ny teratany vahiny raha tsy maha nationalité malagasy ny mitondra ny firenena malagasy constitution ne zany de malala zany ny assemblée nationale fa tsy taitra izy de anao ino tsika aleoko mitodika am'le olona nitehaka raha malala ny kolotsaina malagasy ianao nanonona andriana prince zay daholo izy teo rehefa mampiantso mpihira gasy ny mpanjaka taloha de ny mpanjaka no mitehaka rehefa mivoro ny fianakaviana malagasy kolotsaina malagasy ndraisantsika eto rehefa mivoro ny fianakaviana malagasy a de ampandizina ny ankizy kely aiza zanak any na de miara mandihy daholy de ny ray aman-dreny a no atao hoe mitehaka zay ny fahita an'zareo an'le olona ataoko zazakely de te hafana any amin'ny tany misy ady
dia manotrina eo ny généraly rehefa anangana anao déclaration de guerre ny président de la république lalàna zany am'izay lafiny zay a no mahazo mitsangana ao arinan'ny président de la république ny généraly raha laina sary zany a nanao déclaration de guerre ry zareo tsy fantatra hoe amin'izy a c'est ce qu'on appelle déclaration de guerre nomana zany tsika vahoaka malagasy fa nitsangana ny généraly ao arinan'ny olona anankiray vahoaka malagasy ke no iresahany ka tsisy ilana généraly ao arinao vahoaka malagasy no resahana ka tsika tsy hidina ambany na manayady i-commenter zavatra tsy tokony isina commentaire fa tsy hanao commentaire misy raha misy olona anankiray mitsangana eo analakely hoe mavomavo ny lanitra ianao ve hanao commentaire tsy mila commentaire zany ka aloha tsika mba miakatra ambonimbony kely de aloha tsika tsy micommentere resaky ohatry zany fa la ny andro etsika be de be koa no lefa nanao commentaire an'izany la ny andro etsika ndao atao a zay atongavana amin'ny fahatongavan-tsain'ny mpiarahamonina hoe rafitra le problème rafitra le problème eny tompoko ivaditsika amin'ny resaka fambolena sy ny famokarana ihany koa ngamba raha ny vina ny filoham-pirenena ny alady teo raha araky nambarany tao anatin'izay tafa izay dia hitohy hatrany ny fanomezana tosika fameno ny vahoaka malagasy sy ny fanafarana entana avy any ivelany ho ampiasaina eto Madagasikara ho an'ny antoko RCR manokana ahoana ny fomba piroboroboana ny vokatra eny fotony ahafahana misahana sy manafoana ny tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara satria anisany ndrasany besony maro ihany koa tao anatin'izay makasika ny kere any atsimo zay tsy voapetraka ny fanontaniana ary tsy ny mariany filoham-pirenena ihany koa zaho raha vao miresaka an'izany ianao dia za tsy hamaly satria tsy voandroany ny fampanantenana sy ny laingy zavatra tsy haiko indrindra na manayadia dia miresaka amin'olona mauvaise foi na mpandaingy za tsy mahay an'izany nisy plan marsal ny teto hoe ho avy lehibe sy ariva nisy promesse nge teto hoe vita ny Gaskara nisy promesse nge teto hoe vita ny RN 13 nisy promesse nge teto hoe vita Miami mitovy any États-Unis nisy promesse nge teto hoe foana délestage nisy promesse nge teto hoe ho avy ny flyover nisy promesse nge teto hoe ho avy ny tramway efa en route zay daholo le promesse nisy mi fampanantenana be deaibe teo de gaganao any za iadia zany ndray mbola divanao hevitra eto aleo mijery zavatra hafa iadia am'le politika ny RCR mihitsy man zany le fampiroboroboana raha ny RCR ndresanao a de efa ndresantsika hatrany amboalohany a hoe secteur primaire no base ny développement ho ana population active tsy mahana connaissance satria ny 80% population a de zara raha nahita fianarana noho izany secteur primaire production aloha no mila boostena raha développer ny secteur primaire tsika na ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono de miverina any amin'ny système agraire fananantany système foncier tsika maty tsy misy domaine valable ntsony ngeto Madagasikara mandehana anao any amin'ny domaine de jereo ny bokyny tany any amin'ny domaine rehetra efa lany voalavo daholo de mifandray amin'ny resaka kolotsaina izy io ny fandovana rehetra tsy fantatro firy ray tapo ianareo fa raha ohatra ka mbola tsisy fifanolanana ara-tany aminareo ray tapoa de tena eo ny ray aman-dreny de ny mbola velona izaran'le izy de tenin'olo hoe andova mbola velona ndray zany gasy ka zay kolotsaina zay nge lioko teny RCR mila manao mise à jour atsika ny amin'ny lafiny culture miady daholo mipiray tapo rehetra manerana Madagasikara satria lasa le ray aman-dreny tsy vita le passation de miady tany a mipiray tapo ina moa no manakana ny ray aman-dreny rehefa fantapantatra hoe efa lehibe majeur le akizy de tenenina hoe etsy ianina de etsy ianina de etsy ianina de soratany zany zavatra zany de tsy misy miady reo
le izy koa tany am 1960 tany a no mbola nandeha kely le administration foncière teto amintsika ateorina mikorotana daholo ny fanana tany rehetra ary mavita mamorona boky aza ny milliardaire ao anatin'le fanana tany a de ny inspecteur des domaines manaiky naona koa izy ianao ngamora mikarakara zavatra amin'ny domaine de saiteny ve anao fa tsisy risoriso mbola misy olona samy teny an'izany ve eto mety tsisy risoriso izy fa mety afaka roa taona ny taratasinao ny certificat juridique anao vao mety hivoaka fa raha te hivoaka de mandoa vola ianao malala an'izany daholo nola rehetra ka le fanana tany misy olana de fambolena inona indray no vanina eo tsy afaka mandeha indray le fambolena zay ma système maneo ane ary rehefa tsy amin'ny anaranao ary le tany izany banky ampiana-bolanao bloqué indray système financier tsisy banky ampindram-bola zany zay no mahatonga ny teratany vahiny eto Madagasikara reo ihany no mahazo vola any amin'ny banque primaire fa raha gasy ianao tsy mahana taniko tsy amin'ny anaranao io mbola afindra mbola tadiavana le dadabenao lasany degona lasany toliary mety nanambady telo izy any de mbola misy mpandova miaraka aminao koa any araka ny droit de la famille mbola jerenydray ny droit de la famille mbola misy raha alahanao koa ka any dego de ny droit de la famille ndray mandraranao ndray hoe tsy mahazo manapaka ndray anao atso ndray aloha le raha lahanao any dego de atso le anabavinao any toliara anao fivirim-pianakaviana otrina ndray frais de bloqué ao taratasinao maka permis de construire fotsiny ianao de alefaso de ny commune koa mila vola zay tsy andre le raha lahanao fa mena permis any fotsiny anga ianao de lefaso fa rehefa miadinareo ny rina de miady fotsiny de mame permis ndray ny commune ka na tsy ara-dalàna ndray le permis nao fa manitsaka ao anaty poton jirama le trano fa mandoa vola amin'ny commune ianao de mahazo permis ianao ka firmony poton anatin'ny tranon'olona any mety zany amin'ny gasika de tenenana zany ny gasy hoe système ray manontolo zany fa izy tsy mino vahanao ny fanana tany a zay vao mandeha le fambolena eto ane misy prime ministre tany amin'ny teolokely teo mana 500 hectare any amin'ny faritra misy anay ihany any amin'ny faritra tany malalaka rehetrarehetra anyke lasa mpitondra fanjakana nanomboka tany deuxième république nipiasa ny fahatany rehetrarehetra tonga de maka borona forcé fotsiny tondra zandary izy satria zay ny lalàna tondra zandary izy de ambana ambasy ny fiarahamonina tsy mahazo manketinareo fa atao borona ty tany ty de miala mikisaka miramora le fiarahamonina de misy fotoana ianao mitady tany de titre borné io aminao io fanjakana titre borné fa midira ianao fa ozy mifokon'olo le dorana eo ny tranonao fa anay io de tsisy midina any ambany vohitra tro zany ny investisseur satria tsy ara-dalàna amin'ny fiarahamonina le fanananao an'le tany de bloqué indray ny investisseur avy any ivelany ka izy indray nitondra machine ambolena eto de tsisy tracteur miditra eto de tsisy batteuse miditra eto de tsisy broyeuse miditra eto tsisy ninona mandeha eo de mbola tsy teny any tsika efa système daholo zany anao inona ary tsika noho izany ary amin'ny programme NRCR de misy hiérarchie izy io fa manana azy hoe ndao vahana le problème fanana tany misy solution zany fa ho avy ndray mipakatahaka satria ho avy ny propagande ka zay tsy manana t-shirt de ozy n'olona nareo tsy mivoinevitra reo fa raha tia laza nareo a de ndana mba mitety faritra za tsy tia laza ka anarako efa laza tsy miintéressé anah mihitsy ange zany alaza zany mandeha ny atsena mihena mofo gasy mena kely inona ny problèmeko am'izany zay mivavoniko de inona moa izy tiavako an'izany anaovako selfie hoe mba tia laza de aka mofo gasy mena kely de aka sara zany tsy mitady an'izany célébrité zany ny RCR ane tsy mitady an'izany olona ampy fivelomana ane zay zay tsy anatin'le saut de pauvreté tenen'ny président sy ny adevitra tamin'ireny fotoana reny zay any ampy fivelomana nianatra zay a de mahana fivelomana ara-dalàna zay ny tenako mamboly mavelona anany eny fa niasako ko manino mo any hitady laza manerana Madagasikara ataoko inona zany fa tsy mety amin'olona zany a ny teny matsin'olona hoe raha tia laza nareo raha tiaka fahefana nareo na koa hoe nareo fotsiny mbevava rehefa mbola tsy tonga eo fa raha efa tonga eo nareo zay nge tsy andehanana eo amin'ny alalan'io rafitra eo de zay tsy mitady hoe hitady voninahitra na hitady laza na hoe aloha zay mba ho vedety zay nge moa mahininina par rapport amin'olona hafa mandeha any amin'ny route nationale eny ianao misy tetezana amboarina eny ouvrier spécialisé sinoa no mibaika ingénieur gasy
de marary ny fonao zany nandalo baka teknika de tany zany nampianarina zany misy ouvrier de ouvrier spécialisé de sy ny rehetrarehetra de tonga hatrany amin'ny ingénieur de fa mahafantatra ianao zany hoe grade eo amboninao olona ohatra zao fa mahita le ouvrier spécialisé sinoa ianao antanytaninao zany le olo eo amin'ny chantier eo mibaiko le ingénieur gasy ka le ingénieur gasy tsy mahana ninona zay zavatra misy ataon'ny fanjakana tsinitsina le manam-pahaizana de mbola fidy ihany ny olona mitindray mitorako ty hoe satria io manam-bola aloha io ny afaka manala an'io ranga de ndao atao fotsiny fa io na tsy mahay ary tsy maninona atao hoana ia akoatra amin'ny mafilo national ny RCR anao moa de tatsaha ihany koa ianao tatapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra fa overina ny bovima inona ny mety ho fiatraikany ratsin'izay eny anivon'ny fiarahamonina ary inona kosa ny mety ho tombony eny anivon'ny fiarahamonina hena ndresaka fire malagasy moa zany mihinan-kena am'izao tsika miteny zao ohatrina koloniana dao mba anao akady tsotsotra tsika isanao raha ataotsika hoe 20 sa 40 zao ny hena de raha mikarama 160 000 ariary ianao de hena 10 kilao ny azonao tsy mihinam-bary tsy manofa trano tsy mandoa jiro tsy mandoa rano tsy mandoa frais tsy mividy akanjo le teneniko teo 80 000 ariary ny karama mpampianatra fram hena 5 kilao zany dikan'izay efa tsy mihinan-kena ntsony ny olona fanana hena ndray ny any ivelany de mitehaka zay re milaza azy fa ray aman-drenireo fa ho avy ny dahalo zay ny tia ny vaoaka malagasy ka ataonao ana be de be ihany manohitra ny zavatra io fa ngamo le fanjakana miandro zay nge matokana miteny taminao teo hoe za sy mahay miresaka amin'olona tsy mana-tsofina izy ary tsy mihainako miaina vahaolana izy fa tsy miaina de ahoana moa sady resevana amin'olona tsy mana-tsofina tena tsy mihaino mihitsy eny izy zava-doza ho atsika ny fanondranana hena indray efa fantatra zany nisy projet nge teto hoe pisonomby hitanao ve le piso am'izao mandeha natao any any fotsiny mola izy hoe rehefa atsona zany le omby de tsy tratrantso ny omby atsonao satria fa fantatra tokoa nefa tsisy réseau raha Madagasikara ka hoe ampiasaiko fotsiny amin'ny satelita izy de hita le omby mandeha makary de nino an'izany ngasy le mpangalatra tsy hita fa le omby mandeha hita eto Antananarivo ianao tsy mahita adresy valable atsony tonga ny pompier avy any mahita trano may fa ny idirana any amin'le trano may aza mbola mety maharitra 4 andro vao tonga eo amin'le toerana na pompier de tsisy taitra ny rehetra fa mety any eo ka rehefa mbola tsy hanovatra amin'ny fakany tsika eto tsika motikodina eto namana etya zay tsy mahay miracle zay de zay tsy mitady hoe alaza zany hoe tsy maniry filoham-pirenena de aza manambany anay fa zay efa ambany iny izay eo sady tsy mietreritry niakatra ambony mahita mivarotry loaka hoaninay fotsiny zay de ampy anay zay tsy mitady zavatra hafa ataoko inona moa anatrano any Suisse tazomy am'izany teniko zany fa ngany torimaso anatin'ny trano any Suisse samy hafa ny torimaso eto Madagasikara moa namana ID tsy mampiova ny qualité ny torimaso any zany filaminantsaina mampiova ny qualité ny torimaso ka tsy zay zao andoa anangana trano any Suisse ataona iny zany azy tsy zay zao de aka naturalisation fa sangy nahitasa tany ivelany fa aleoko eto Madagasikara eto mahasalamana eto any mipetraka mety avoaka malagasy zay fa olona ohatranay zany nytiny de mety tsy mety avoaka malagasy zay fa mila mahamborapoboatra fetsika kely lazaraza fiaritra de miroule aka kely zay mety avoaka malagasy de za tsy mahay an'izay tonga de rarakivy raha zany ataonao tsy mahay an'izay za fa miteny tsotra de zay makasika ny tanora ihany efa natsidika ao teo moa izy hoe maro ny olona afaka baka am'izao fotoana zao ary maro ihany koa ny tanora tsy anasa inona lazara zafiarson no ataotsika ary andrindra ny antoko RCR mba hafana mampiena zay tahatsy fanananasa ny tanora zay mahatonga ny tsy fandriampahalemana mirongatra na mifidoroana zava-mahadomelona
ka ina moa zany ny création d'emploi ataonao raha ohatra ka ny investisseur avy any ivelany a tsy matoky anao tsony tsisy olona matoky any fitondrana misy eto any tsisy olona samy investira eto any ny administration anao maty ikarakara taratasy ianao a anangana entreprise de voatery manolotra vola ianao amorona asa indray no mando vola fa rehefa ny avy any ivelany manangana asa eto raha kaikaiky ny fitondrana de mety fa raha gasy indrindrandrindra anangana orinasa be de penge zany eto manao angenao menaka raha matafavoaka an'izany eto misy tompony zany de efa ozy hoe anay io de ho avy ndray ny fifidianana de mahana patron le candidat de ozy izy le patron hoe anano valia aza kitikitianao io fa na tsy mety ary ny ataoko amin'io de mangina fotsiny ianao io izy io hitatsika io koa nakaiza ny vania zao ka misy olona mibahana io za ve moa nitanisan'izany fa be de bengy olona nitanisan'izany teto de anazy ny pétrole arakaraka le patron io zany de mitadiava patron ndray raha ohatra ka mbola tsy ampy zay fa raha tiana ny baiko fitondrana de mametraka mpitondra zay ihany ny théorie ka hatreto tsika mbola tsy nametraka fa raha zareo vahiny no nametraka teo fa ianao ny asaina amin'ny tolo eny an-dalambe ametrahana n'ilay candidat eritrereto ny vahiny mapetraka tsy fankahalana vahiny zany tompoko fa zay ny marina de efa miazakazaka ndray ny candidat zao mitady vahiny partenaire ho iza matanjaka aiza misy vola ka rehefa manambady moa zany de efa mieritreritra ianao any amin'ny ray aman-dreny sa any amin'ny raha fozana no hipetraka zay zany le fisainan'ny candidat am'izao a zay tompoko tsy mitovy am'izany ny vahiny natao anantona anahy natao anantona malagasy rehefa fantany fa tsara ny zavatra ataonao rehefa mbola tsy mahita an'izany vahiny ratsy zany le ataonay a rehefa tsy mahita an'izany vaoka malagasy ratsy zany le ataonay de aninona moa zay zay nge tsy hafaty anay nge tsy hipetraka ny fitondrana nga zany fanirina tsisy ambition an'izany mihitsy ato tena tsy mahana an'izany anamanay adia tena tsy misy zany ataoko fotsiny adidiko satria anao ny antso anahy satria nareo ny antso anahy hoe mba miakara indray anao misy hoe laza ny hevitra de miakatra de vitaiko ny adidiko eto de miala eto a de miverina amin'ny tanangady a de mavelona anazy ino moa problème am'zany ampafiry malagasy 27 millions zany za moa izy ny anovan'izao tontolo zao zany hoe tsy misy zany hoe tsisy naniraka fa za mahafantatra hoe tsy mety satria mahita le fiarahamonina ny ambanivohitra ny tena mijaly ny olona any zany baka zany mbola problème aty ambonimbony aty zany fa ny any ambanivohitra any voanina via no hoanina ihany zay zao no hoan'ny olona any de tonga ny olona mandady lady mangataka asa aminao eo de miteny ianao hoe tena tsy mahana volana zay karama eo fotsiny tsy manina na ray bili aza de matahotra ianao ny tena mba matahotra koa matahotra ianao ny anambaka olona de tsy sa rehefa tsy sa ianao de mamono anazy eo ane le manahirany ka lalina loatra mifanatrantsika namanay dia amin'ny asa tanora ve ndao anangana entreprise ndao amboarina le rafitra de avela ny entreprise ifaninana de miala ny opérateur miala amin'ny politika ataovy eo ny asanareo de ny politika tsy manao fandraharana zay ny lalàna ao anatin'ny firenena matanjaka rehetra aza mieritreritra laza raha za fandehana orinasa anao menaka re tompoko na anana orinasa anao publicité na ana orinasa anao ronono aza mieritreritra n'izany fa zavatra tsy isy zany ny zanako mety mitady any anazy iny mety misafidy secteur agricole izy fa tsy hidira laza raha za fiarson zany zanako raha teo a ampianariko misehatra famolena anazy iny fa raha hoe ny président de la république lasa mpandrarà de alainy daholo ny marché a de boisson laza daholo ndray ny miakatra ambolona tabatra de tsy mahazo mividy boisson hafa ny administration raha tsy aty amina zay mbola tia nyvoaka malagasy ka ataonao hoana ary olona ohatry zany mihitsy zany any malagasy mpanao politika nge hoe échantillon tsy hoe mpanao politika rehetra no adala fa matoatsika maka mpanao politika de adala maka raitsika de adala maka raitsika de adala probabilité ane zany any amin'ny baka manala an'izany
mandeha zao ny examen de bac karaha misy urina ray a na sobika ray maka vato ianao fotsy maka faharoa ianao fotsy maka fahatelo ianao fotsy de afaka miconclure ianao hoe fotsy daholo ao zany hoe raha naka mpanao politika ianao ka adala naka faharoa ianao adala naka fahatelo ianao adala le fiarahamonina ane zany problème le fiarahamonina avy any fiarahamonina ane mpanao politika fa tsy hoe reny akory ny olona miavaka tsisy miavaka zany zay mpanao politika fa zesta ny aty amin'ny anao manjery fa olona eny amin'ny fiarahamonina daholo ihany zay ka raha adaladala daholo ny akamaroa mpanao politika de efa misy probabilité zany eo a le fiarahamonina mihitsy no ohatrohatran'izay mampanantena tsy misy daholo le mpanao politika de efa azagaga ianao raha vao fitaka any fiarahamonina fa malaza any tsika gasy amin'ny fisolokiny malaza tsika tsy ny président de république rery fa malaza tsika gasy amin'ny fisolokina eran'izao tontolo zao fiarahamonina ane zany éducation ane zany ka raha nova éducation anao no mieritreritra hoe maika zay misy laza fa milatsay ianao fa andao fa toananay ianao de mila mama problème fa ajanony any loha rafitra anao io fa andao tsika ilaza programme ampampilendalenda olona zay tsy mahay publicité zany rafitra zany rafim-piarahamonina zany a no mila soloana mila avaozana mba hangatahako ihany irandrahoaka isaky miakatra plateau ohatr zao za mba alefaso mangataka ny technicien de efa zery zay ao anatin'izao émission zao raha mba mety re tompoko fiarahamonina ny problème io fa ny politicien échantillon fotsiny ka tsy politicien re fa maka koa ianao mpampianatra université de mahita koa anao io mpanolona io mpampianatra université pisoloky io mpampianatra université adaladala daholo koa ny ao maka koa anao re dokotera mangalatra fanafody manangana clinique privé de asainy makany aminazy ianao miditra hôpital-panjakana ianao a misy an'izany eto miditra hôpital-panjakana ianao eny soavinandrina eny de le dokotera mihitsy no mibitsibitsika aminao tsy ale ifahitahitany zany fa tsaratsara ny niveau de vie nao tsy alenao ve findra amle ry am'le hôpitaly ry fa anyke ny tsara ny traitement de azagaga ianao a raha maty le hôpital-panjakana de amin'ny alina izy manao opération amin'ny hôpital-panjakana fa amin'ny atoandro izy ary am'le hôpital privé zay daholo ny akamaroan'ny dokotera am'izao a de miandry eo aloha ianao fa mbola tsy ahoany dokotera le hôpital-panjakana miandry eo de ohatr'izay koa ny any amin'ny école de ohatr'izay ny any amin'ny jirama de ohatr'izay daholo ny any amin'ny sehatra rehetrarehetra de mpanao politika ihany ratsy mpanao gazety aloha mba resahako ny secteur misy anao niakatra ministra teo mpanao gazety firy de nivoaka avy any anankiray c'est le droit le plus absolu zany maneho hevitra zany mbola droit plus absolu izy am'izao niakatra avy any anankiray nahazo poste-na ministra hafa mbola eto izy zao niakatra avy any koa ny anankiray nahazo poste-na ministra nanova zavatra tsy afaka zany nge io zay de aza mametsy ny mpanao gazety fa échantillon koa ny mpanao gazety de aza mametsy ny mpanao politika fa échantillon io tsika mianakavy re tompoko no adala fa nytanena tokony apetraka angamba de hoe taranaka adala avezy tsika rehefa tsy anova rafitra de anova rafim-piarahamonina ametraka rafitra politika azahoana ny rafitra toe-karena mifanaraka am'le rafim-piarahamonina zay ihany ny vahaolana fa tsy misy ny akoatran'izay maraparanatsika azy lazaraza fiarson amin'ity androany ity raha hitako tao anatin'ny tambazotrana manokana de manomana fivoriana ny RCR am'izao fotoan'izao ary miantso any koa ireo olona rehetra zay ty anaraka fampifananao aminareo afaka lazalazainao ambangivanginy eto amin'ny fandarana ve zay mahakasika an'izay fivoriana sy ny fampiatsona an'ireo olona rehetra zay lina araky ny hevitry ny RCR izay atreto aloha zany a de miandry ny olona rehetrarehetra ino na position RCR manoloana ny fividianana tsy fivoriana ka malizy fa conférence de presse fa io ny fivoriana moa ny birao eny anomana conférence de presse zay a iatsoanareo mpanao gazety fa omena miandalana eo ny daty akoatr'izay a le formation fanaon'ny RCR efa mahazatra ny RCR iny zay tsy mifidy olona fa mitady niveau fotsiny zay fa manomana tanora zay a hitantana Madagasikara afaka roapolo taona tsy zavatra vitavita tsina moramora tsina le hoe manomana firenena izao firenena zao a ny tonga am'izao toerana misy atsika zao de le tanora tam'izany andro zany tam'izany andro zany hoe ny tanora amin'ny taona 2 arivo
tanora kehitrino ho avyny taona 2 de azakaka ianao raha ohatra ka na fomba fiteny aza diso daholo ao anatina olo-mpanjakana tsisy miteny any voambola nampiasainy tena tsisy miteny ny voambola nampiasaina satria tsy éduqué zay ngamba ny amezako azy tsy nahazo fanabeazana le olona ka rehefa tsy nahazo fanabeazana ny olona anankiray de mitovy am'le olona manao violina io sociopate ny fiantsoana anazy rehefa bedesinao izy fa maninona no manolana olona ianao de izy indray nitezitra izy indray nitezitra izy indray manao vavy hoe zavatra ka tsisy dikany ve de iny problème anareo ataonao na miady amin'olona loatra zany mandehanana makany fitsarana de manaraka manarano enquête criminelle de jereo ny réaction n'olona violeur izy indray nitezitra rehefa teneninao ary treromindray ary le olona violé ianao koatra ny tsisy dikan'izany ianao ndray nitezitra eo zavatra tsisy dikan'iny ve de problème ka ohatr'izay le valy teny'le olona ary zavatra tsisy dikan'iny ny olona rehetra efa mikorotana ambony ambany efa tena hoe tezitra daholo ny olona rehetrarehetra izy am'izay mamoaka avivava zay nge tsy amaliko ale fanontanianao a tsy mahay mamaly resaka ohatr' zany aho mety nambany zany resaka zany satria efa tsy mino ntsony le olona ka ozy vaoaka malagasy hoe bon mbola mety aminay zany io fa aloha andeha am'izao ihany aloha fa aloha aloha fifidianana de aloha andeha fifidianana de aloha ametraka candidat de aloha mba mijerijery olona mba vedetisika de zay tsy misy olona dala mihoatra ny mamiarina ny erreurany nanao erreur tsika tamy 2009 raha mbola tsy mireconnaître an'izany nareo atao akory nanao erreur tsika 2002 nanao erreur tsika 91 nanao erreur tsika 72 preuve nany profo mbola heritsika mandraka androany nanao erreur tsika tamy 2018 y avait 73 députés nisy 73 députés tam'izany lasaka te Analakely de niakatra plateau a tatidiko le c'était le 20 avril 2018 de niteny aho tam'izay hoe tsy vahaolana io zavatra io fa aizao koa misy député a anao tatitra eo Analakely de izy 3 fa efa mauvaise foi azany sema zany de tezitra tamiko daholo ny olona rehetra nanohana tolona tam'izany hoe ianao mihitsy no miseho milay a fa ianao tsy mba te hitambatra my besiny maro de nandeha le 2018 de anakaiza le zao ka tsy any io fa misy théorie arahana rehefa anova ama problème ka zay mibase amin'io zay nianatra de mibase amin'ny théorie io fa zay tsy enti-po ka hoe halanay ny mpitondra de avy zay a de ho enti-po hoe mila manala an'io fotsiny loatsika fa zay rehefa miala eo de vita ka tsy zay anie le mitondra firenena fa tsy hoe ampiasa telefona ianao de misy appel maika be mila manala batterie fotsiny lohanao zany fa de sarra le izy de rehefa afaka le batterie de velany telefona anao mila batterie solony enenao raha tianao ety ny appel anao ka rehefa mbola tsy vonina vaoaka malagasy hoe ty rafitra ty no mila petraka fa mbola mitehaka ny olo-mpanjakana ny olona iverinao fa andrina ny atao hoe andrina ho a amy définition ny RCR de izay mijery ny tombontsoa ny be sy ny maro na mijery ny intérêt général tsisy akoatran'izay aminay ny atao hoe andevy raha mbola misy ny définition zany de zay tsy mahalala mitsinjo ny momba ny hoaviny ary ny atao hoe eo anelanelany a de zay tsy mitsinjo afatsiny anazy ka rehefa tsisy mijery intérêt général ary le firenena de mbola saiteny ve anao fa misy andrina eto satria ny atao hoe tany lavitra andrina de tsy tany tsy misy mpanapa-kevitra tsy misy olona afaka mamaha le problème am'le intérêt général zay ny dikan'izany teny zany ka rehefa tsisy olona eo an-tanàna mitenin'olona hoe tsisy RCR zany any any fa antokotoko mandehandeha ho azy fotsiny io a ka rehefa tsisy olona tompona ndraikitra aveo amy tanàna marina be ny anazy
ka izy ary tsy tompona ndraikitrako ny anazy kandida manam-bola ny tadiavina ataona ahoana raha misy ary olona ny tokantrano amin'izao fotoana izao lazaraza version maniry ny anatrika an'izay fampihofanana lazainao zay hoe anomanana ny filoham-pirenena roapolo taona ho avy ihany iza no anatonina dia iza no antsoina na fisoratana anarana ihany koa afana manatrika an'izay fampihofanana zay ao amin'ny page ny RCR angamba no tsara jerena matetika satria tsy maintsy ho avy eo any le annonce zay ngamba nitsotra indrindra rassemblement des citoyens responsables moa ny anarany antoko a logo mangamanga misy sarin'olona mifampitantana zay le sary Madagasikara ny eo afovoany dia ny RCR miteny gasy hoe tambaben'olom-pirenena na piraisiny andraikitra na hoe tolona no fanovandravitra io ny tolona ho ataotsika dia za no mitarika an'le tolona araky ny fifidiahana ataon'ny mpikambana dia hitarika an'le tolona ho ampy fanovana ny rafitra zay no ataotsika fa tsy tolona andeha hipetrahany laza eo amin'ny fitondrana avahantsika tsara aloha zay resaka izay a raha mbola izany reny ataonareo Andriamanitra sy ankofanareo a dia hoe laza ny tena grand laza ny tena mafy be a tadiavandray olona hafa fa tsy marina zany mitady namana fotsiny zay mieritreritra ny anova rafitra anytsika vao mahita hoe iza no atao na iza no atao fa raha ilazaraza version tsy maniry ho filoham-pirenena asa ambananao basy angaza dia mba mitsinjo ny taranako amin'izay lafiny zay dia mandray manaiky aho hoe zavatra sarotra nge nitondra Madagasikara namanay adia sarotra ny nitondrany eo olona tsy normal ny sahiteny hoe vaako anatin'ny 24 heures eo na vaako anatin'ny 70 heures eo na vaako anatin'ny herinandro eo na vaako anatin'ny ray volana eo lavaka nangadiana 90 taona mangalanao angady lavaka nangadiana 90 taona no totofana dia misy samy teny hoe ao anatin'ny 5 taona io dia voavatsika tsy mahay zany zay tantara lava be fa mahana problema Madagasikara voaka iny tantara sy géographie tany amin'ny baka dia tena tantara tokoa le izy fa tsy manova ninina ny fanovana minisitra tsy manova ninina zay décision raisina eo tsy avita courant ny lycéenao vinanao vintsika fa ny tokantrano ary tsy manana jiro rehefa tsy manova rafitra olona ny jirama mbola vahaolana hafa koa ny RCR tsy mitovy amin'ny ampanao politika fa vahaolana basé amina système noho izany tsy hitovizanay amin'ny rehetrarehetra fa ny rehetra moa zany hoe misy vahaolana hoe maikamaika hoe azao fotsiny ataony dia vita itsika ne mahana rano be deabe itsika mahana solaire fa nga zany vita moramora danange vidy panneau solaire ine dia ataovany kajo ohatrina ny kohany solaire ray amin'ity sakafo hoanitsika zavatra hafa resahana fa zany jirama zany ine mpiasa ny jirama no misitina courant mizara manodidina anazy dia tsy mandovola manodidina dia gagavianao raha maty antoko la jirama ny mpiasa ny jirama eny amin'ny direction eny manondrana gazoile tonga avy any le gazoile dia samy mamoaka dia samy manampy eo amin'ny tomobiliny eo dia ny ary amin'ny gouvernement anga malalo misy maka gazoile ao nisy ane zany teto e fiarahamonina ho io ka an'le formation fantoka amin'ny fanovandravitra mazava ho azy rafim-piarahamonina ahoana zany rafim-piarahamonina zany fa tsisy ndresaka zany nge teto e araka le niteneko anao teo hoe culture éducation recherche zay ny rafim-piarahamonina any amin'ny rafitra toekarina primaire secondaire tertiaire zay ny rafitra toekarena aty amin'ny politique exécutif législatif judiciaire zay ny rafitra aty amin'ny politique ahoana mampifanaraka andreo rafitra sivy reo fa zay tsy voazavanay amin'olona tsy sanatreo manambany akory fa misy niveau takina ahafahana manakatra an'izy hoe zao le atao dia reny olona nahazo fiofanany reny na nytoko politika ina na nytoko raha mbola hijanona nytoko politika misy anazy moa izy anazy igny ka raha nytoko politika mampanatena hoe vaako anatin'ny 24 heures ary le problème nefa le zavatra nampianarana azy teo hoe ny mamaha problème ny jirama dia mila fotoana ohatran'izao reto avy ny zavatra mila atao
ka raha samy teny izy fa 24 heures rehefa avy eo anazy raha mbola hijanona amin'ny parti politique any izy fa zay tsy misafidy mahazo manatrika daholo rehetrarehetra ka na ianao ary asainay namanay adia nareo ato amin'ny 24 asainay a fa vahaolana maharitra ny tretin'ny RCR fa tsy vahaolana taitaitra fa tsy manao gouvernance réactive ny RCR ny mpanao politika gasy a de manao réaction de manao gouvernance réactive hoe satria misy an'izao taria de lasa mivory tampoka ministre de aminao conseil des ministres hoe atao ana sujet de bac tsy zay ny atao hoe gouverner gouverner c'est prévoir zany hoe gouvernance anticipative paradigme anticipatif no entinay mitondra firenena fa tsy réactive hoe miréagir zay tsy miréagir ka zay mianticiper de efa fantatra mialoha fa hamikitra mpitondra de zay no avoakanay ny conférence de presse hoe zao zany no ataonay efa fantatra mialoha amin'ny zavatra ataony fa nanao déclaration de guerre izy niaraka amin'ny général BDP aorina zay tsy mahana basy zay tsy mahana lefona tsisy manao lefona ntsony eto Madagasikara zay tsy mahana ninninina izy efa manao déclaration de guerre ho avy zay a mianticiper zany zay noho izany efa fantatra ny ataonay manoloana ny fifidianana zay no atao hoe mitondra firenena de ho hitanareo zany ny anticipation nay ka raha diso le anticipation nay de eto tsika mifankahita afaka ray roa telo taona hoe marina ndreny ny RCR sa tsy marina fa zany nataonay hatram'izay de nanambaninanay zany de nitabatabananay zany io tsika zao miverina eo ihany de ho anticipenay zany ny zavatra isy eo raha ny zavatra nisy teny avoloha de ho anticipenay zany a satria fa mitsangana zany milaza azo ray aman-dreny mitehaka n'le zazakely mandia rombona zany le olona le lasy ianao tsy haiko nareo na manao fivorim-pianakaviana fa rehefa mba mandia le zazakely de mba falifaly daholo ray aman-dreny de mitsangana misy zany le ray aman-dreny mitehaka le zaza zay le sary misy ka efa mipetraka amin'ny toeran'le zaza ary a lay mitondra firenena ny zazakely ny misy ny atao hoe égocentrisme infantile ny zazakely ka malala hoe tsy anaty zavatra ray raisiko ty ameo zazakely nge ny lakile ny tomobile anao na ny telefone anao de andramo sotomona razonao zay le comportement zay ny atao hoe égocentrisme infantile andramo sotomona eo ny tanany zanakao a ny zavatra anankiray raha voasitinao mitomany izy vo azonao eny zay le olona manoloana atsika ka efa mianticiper zany zay fa any am'izay niveau zay le resaka de anjarany tsiraray mandinika manomana moa zareo ray aman-dreny zany fa tohanana zany comportement zany eto a ny assemblée nationale moa manaiky zany fa vohitsakitsaka le lalam-panorenana zay ny soratany hoe tsy azo ny olona hafa firenena atao a no mitondra amin'ny Madagasikara vohitsaka anie zany de tsisy taitra tsisy député le député milaza mpanohitra le mitety faritra le miteny hoe tsy mety io hoe tena tsy mety aminay leo anao mihitsy zay ireo député reo a tsy nisy nanangona soni mandraka androany satria izy mandray karama satria izy izy ihany no mirecruter ny assistanteny a eto Madagasikara rery misy an'izany ny Sénat ihany no mirecruter ny assistantny assistant parlementaire efatra amby roapolo ny sénateur ray sasany de izy ihany mirecruter olona efatra amby roapolo de sahirana mihitsy ny trésor satria manelingelina anazy le olona nitendreny rapitso de hovaindre le anarana de mandendre ny procédure de recrutement de mandre ny procédure marimpahatongavany karaman'iny olona iny satria tsy maintsy pena volam-panjakana de manaiky an'izany système zany ny rehetrarehetra hoe ny député ihany manendry ny assistant parlementaire eto Madagasikara mety zany ka normal be zany raha ohatra ka tsy hiala na tsy hiteny hoe zao ny tokony atao satria le assistant efatra amby roapolo a mbankany aminazy ihany le karama zany hoe karaman'olona efatra amby roapolo miampy ny karamany miampy ny carburant 250 000 FMG miampy ny avantage hafa makany aminazy daholo de azakage anao raha miteka izy
mampitehaka kosa aloha zany tena mampitehaka. Makasitrakanao Lazara Fiarson tamin'izay fanehoan-kevitra teto amin'ny M24 zay androany fivaniananao fantelo moa androany amin'io zay fa mbola iverina eto ianao mifanefany hitondra hatrany ny fanehoan-kevitra ao manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Misaotra betsaka manaidia tsy hoe mendra raha misy sika fa le fandraisanareo tato mahafinaritra ifantelo tokoa zay ary efa nandray koa ary nareo ny SGN RCR isaorana be deabe ny tompona andraikitra rehetra ato nisaorananao resaka teto androany isaorantsika voaka malagasy ny haino nahatra hatramin'ny farany manafotohina be deabe ny zavatra andresahana reny fa le izy tsy maintsy resahana na ny tena koa rany mba maka risika koa miteny andreny fa za mananaka ny ray aman-dreny atao hoe ray aman-dreny dia mamono tena ho amin'ny hoavin'ny zanany rehefa tsy andray andraikitra ny voaka malagasy ho amin'ny hoavin'ny taranany dia tsy azo atao hoe ray aman-dreny izy miomana afaka 20 taona 30 taona mivadika esclave daholo ny gasy misy an'izany eto amintsika amin'izao fa tsy tononiko le toerana rehefa zay ny tiana ho avin'ny tarana koa atao akory raha ilefa any ivelany ve moa dia omena olona Madagasikara atsika iny zay safiditsika ihany io fa zay manataranaka dia miteny mankasitraka namanay dia mankasitraka tompoko. Dia izay ihany koa no hoentsika manakatona ny fandarana tamin'ity androany ity ankasitrahana antsika rehetra tany tokantrano tany izay tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany azadino fa misy ny famerenana amin'ny lalany onjam-peo na amin'ny lalany fahitalavitra ny fandarana izay narahanao teto amin'ity toerana ity androany dia mametraka ny veloma amintsika rehetra indray ary.